Ny filazantsara no ilaina fa tsy fandemetsana. Ny filazantsara no manafaka anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mila haitsika tsara ny manavaka an'ireo zavatra anankiroa ireo hoe tena filazantsara marina ve no mandalo amin'ny sofintsika, renesintsika, raisitsika sa resaka fandemetsaina. Mahatonga amin'ny teny an'izany dia be da be ireo milaza azy fa mpanompon'Andriamanitra, sous-entendu, sous parenthèse. Ny antony itenenako an'izay dia mipetraka foana ny famarinan'ny soratra masina ny amin'ny hoe izao toetra ny fanahy. Be da be mihitsy ireo milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra, tsy izay izany fa ireo mpilalao miracle, mpilalao délivrance, mpilalao fahagagana, reny mpilalao karazan-javatra manaitaitra sy manetsika ny sentim-pon'ny mpino ireny selon ny faiblessiny. Be da be mihitsy izy ireny no tsy filazantsara no toriny fa fandemetsaina. Paoly manokana ny Baiboly, i Paoly apôstôly dia nampianatra ny amin'ny hoe ny teniko sy ny toriteniko dia tsy resaka fahendrena mahataona fa fanehoan'ny hery sy ny fanahy. Tsy resaka teny mahataona, tsy resaka teny mambapifo, tsara lahatra, kabary, poezia, fa fanehoan'ny hery sy ny fanahy. Ilay hery sy ny fanahy dia tsapan'ilay mpino mihitsy ny fahatafitan'ny souffle divine, ny herin'Andriamanitra tsy toy ny herin'ny filazantsara, mikasika ny fon'ny olona any amin'ny tsy hita maso any, any amin'ny sentim-pon'ny olona lalina any, dia mahatonga azy ho babo, anapa-kevitra ary hiala amin'ny fahazarany amin'ny maha olona azy, amin'ilay natiorany amin'ny maha olombelona azy, ary mandray fanapa-kevitra izy ary lasa miaina natioran'Andriamanitra izay tsy vita ny maha olona. Alleloia, dia raina ny tompo. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe filazantsara marina ve lay voarainao sa fandemetsaina. Ohatra anankiray misy milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra sous parenthèse, izao toetra ny fanahy, sous-entendu, hoe manao paraboly izy zany, io masoandro io izy dia miteraka hafanana, reny lohako izany hafanana izany, ary eto amin'ny piscine misy azy ao izy dia rehefa niditra tao anaty rano, tao amin'ny petit bain tsy fantatro na grand bain izy dia mbola tsapany ihany izany hafanan'ny masoandro zany, satria ilay hafanan'ilay masoandro dia transpersean'ilay rano izay nandifitra azy, dia mbola reny foana hoe mafana ilay rano ary reny ny vatany ilay hafanan'ny masoandro. Marina zany, afaka provena scientifiquement, réel mihitsy zany amin'ny alalan'ny singa sy ny fahalalana maha olombelona. Oui, marina izany. Fa izay zavatra izay no ataon'ny parabole, ataon'ny métaphore, dia entiny amin'ny fandemetsaina amin'ny mpino izay ao anaty faiblesse. Dia arosony amin'izay ny argument hoe za izay miresaka aminareo izao izy dia nanana ny antsoina hoe père spirituel, ray aman-dreny ara-panahy. Eo ilay resaka fandemetsaina no mandeha amin'izay petit à petit, ohatran'ny hoe séroma atsofoka amin'ny seringue ireny dia à la fin ilay izy lasa formole mampinditra an'ilay mpino, mahafaty an'ilay mpino mihitsy. Dia hoy izy hoe nitondram-bavaka ny ray ara-panahy, dia za d'ailleurs ny tenan'izy ireny, ny ankamaroan'izy ireny dia ilay antsoina hoe dada, akoatran'ny hoe Bishop Cohen sy ny titre be da be amin'ny maha haut gradé izay itiavan'izy ireo misalotra an'izay titre izay. Dia noho ny vavaky ny ray aman-dreny ara-panahy, noho ny tsodrano ray aman-dreny ara-panahy, noho ny fitahiana avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo, dia izao ny toerana misy aho izy izao hitanareo izao afaka mitondram-bavaka anao, afaka mamany olonanao, afaka arosony amin'izay ilay argument afahany mametraka an'ilay fandemetsaina izay efa apetrany petit à petit. Dia avy hatrany ilay mpino zany dia baby hoe ity olona ity zany toy ny hoe manana pouvoir, manana hery miafina, manana zavatra tsy ananako izay afaka mahavany olako, mahavany problème amin'ny kitapo-bolako, mahavany sy ny sisa rehetra. Fa izay zavatra izay dia midika fa efa manomboka mahazo toerana ao anatin'ilay olona ilay fandemetsaina. Dia atsindrony amin'izay ilay fandemetsaina dia hoy izy hoe za koa androany dia mivavaka ho anao amin'ny maha père spirituel
ay par rapport aminao amarainao ara-pana de mivavaka ho anao za koa androany de mitsotra anao ary za androany de miteny ozy izy fa nizaniza mikitikitika anao sy mieritreritra anao ratsy aminao de mivaly aminy zany noho ny mivavaka zay ataoko aminao noho ny tsodrano zay nataoko taminao hitanareo fa mitsindrona sahady am'izay le formule de mipetraka eo ny fanontaniana hoe filazao tsara ve zany toriny zany sa fandemetsaina. Conclusion fandemetsaina le izy be da be ny afaka ambara fa ajanontsika le izy fa ny afatra fotsiny ny apitaiko aminao hoe tandremo fa maro ny olona no tsy filazao tsara no toriny aminao fa fandemetsaina le izy. Pourquoi apetrao fotsiny ny fanontaniana hoe izy no mamany olona anao, izy no mivavaka ho anao ivahan'ny olona anao, izy no sy ny sisa be da be selon an'izany amin'ny maharay ara-panazy fa pourquoi hoe Jesosy fe tsy afaka midina ao anatinao mamany olona anao, Jesosy fe tsy afaka mitsodrano anao, Jesosy fe tsy afaka manasitrana anao, Jesosy fe fa tsy maintsy mandalo à travers an'ilay olona ianao. Zay le niteneniko hoe fandemetsaina. Za tsy contre ny asa fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ohatran'izany, tsy an'ilay sujet fa averiko fanao hoe izao toetra ny fanahy fa be da be mihitsy ny olona no tsy filazao tsara no zavatra zarainy aminao fa fandemetsaina. Ny vokatra rehefa tratran'ilay fandemetsaina ianao de plus en plus ianao tsy mahita zavatra côté tsony fa fermé ao anatin'ny rindrina efatra ao anatin'ny religion zay atsangandreny olona ireny de mazava ho azy fa tsy lasa disciple an Jesosy Kristy ianao, tsy lasa mpianatra Jesosy Kristy ianao fa lasa religieux satria lay esprit maha-religieuse anao no miletika petit à petit ao anatinao, maka position aminao ary lasa vy mamay mipetaka aminao dia tsy mahafantatra zavatra akoatra itsony ianao fa tsy ny fanambaran'ilay olona nitondra fandemetsaina tamin'ny tenanao. Saraiko fotsiny izany afatra izany de mino fa ny tompo anokatra ny masom-panahinao ahafahanao manavaka ny filazoan-tsara amin'ny resaka fandemetsaina. Raso.